Mampisavorovoro ny mponina sy ireo mpanarato amin'ny faritra Ambalamanga ny raharaha fahitana razana tao rin'ny lozan-dranomasina nitranga farany teo. Niteraka resabe sy fifanolanana teo amin'ireo tonta izany, indrindra tao rin'ny nitorian'ny fianakavian'ny maty ireo tovolahy roa, voalaza fa niara-niasa sy niaraka tamin'ilay lehilahy tafaty. Araka ny fanambarana nataon'ny fikambanan'ny mpanarato teto Ambalamanga ny sabotsy fa 20 ny volana febroary 2024, lozan-dranomasina trotra nahazo ity lehilahy ity fa tsy nisy famonoana velively. Kako donko atsika vahoaka eto Ambalamanga maro le resaka hoe misy fatotsy amin'ny tanany ihany ny amin'ny tongotsy. Tany tompo sisy fatotsy na amin'ny tanany na amin'ny tongotra ary sisy ratsa sisy ninina le zavatra hitanay tany. Zay le azoko resana aminareo vahoaka eto. Efa 10 taona nitondrako an'ity tanana ity na chef secteur ny vatanteako aloha voalohany indrindra. Ary ny vatanteako lahateo koa efa président mpanarato teto Ambalamanga. Ka hoentina miresaka fahavoazana androany ity. Somary sadaika ihany ny lela rehefa miteny anazy ity. Ka mampilaza zahay ary mampafantatra mampandregny. Soa ihany sy ny maty ny soarasika lafa ny razana hita. Moa ve tompoko tamin'ny nahitana azy, nahitana ratra ve le vatategnany ny maty. Nahitana fatotatady ve ny vatategnany maty. Zay ny fanotaninay voalohany. Faharoy magnaraka an'izay ty Ambalamanga ty da izon'io ny fiainana amelomategna. Io rehetrarehetra hitanareo io da mivelogna amin'ny zony daholo. Ary sy voandroany fotsiny ny misy ny fahavoazana io. Hatramizay mba misy ihany amantagna misy fahavoazana karaha io. Fa sy ny atao nitovy amin'ity indraika ity. Natao hoe ny voniny mpinamana niaraka taminy. Sy marina tompoko, sy marina zany. Ny mpanarato mandeha miaraka manjono de mifankatia daholo ary tenerana. Fa nangatainay mponiny Ambalamanga miaigna amin'ity zony ity digna misorana andreo miralay agny. Sy andreo ny vonisy ty nisy daholo eto amizay sy mbola nisy zavatra karaha ty. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. No amafisin'izy ireo fa tsy nisy tady nifatotra tamin'ny razana tamin'ny fotoana nahitana azy, ka tsy mitombona hoy izy ireo ny filazana fa nisy erisetra na famonona natao taminy, ary raha nifantatra ihany koa dia misy tsy fahatomombanana tamin'ilay lakana noentina tamin'izany. Lakana io misy problème amin'ny fanarina azy io satria misy olo fa responsable mpinday an'izy io. Le olo responsable minday an'izy io miteny lakana io misy problème fanary io raha tsy fatoragna tsara io mampisy problème ary laka kely ary ty jiaby le taratasy ny vavolombelona mpanarato jiaby. Fokon'olo jiaby io Ambalamanga nanao vavolombelona ny raha ty. Reo jiaby le soniany. Fa zay mangataka mpitondra fanjakagna ambony, mangataka aminareo ary reo miseho hoe misy olo ambony reo zany. Misy olo ambony reo tenena mafy boka anao. Bara dady ambadika ny lamosina andreo lambarandreo. Zany mampisengisengy andreo. Zany fiangavinay mangataka aminareo ambony azy zay. Anara-maso akaiky ny raha ty. Ela na zao zany mbo nipetraka Ambalamanga. Ary io hasa agnaty rano tsy nan'olo raiky. Ary tsy reo raiky miaraka nisy dobo tamin'ny namana. Tsara nisy hoe nisamborona ny gadragna ty. Kanefa io raha hitambarana, hahorina io. Ka mahagaganay gnanay tazomindreo agnatin'ny zo ao. Kanefa magnaporofo mazava tsara. Alohaka ny hitazona tokony le tompony le matériel nampiasaina. Io ndro tokony ataondreo fagnadidina atondreo akaiky ary ataondreo resaka vizity ny zavatra tsisy. Kanefa nganay tazomina nge piasa nisy latsaka. Kanefa misy porofo mazava tsara ary fokon'olona ary mpanarato izy io re tompoko. Voajerevonareo ankaiky matoa ny fokon'olona nanao reto taratasy ty ary matoa nanao reto sonia ty.
io dikan'izany tsy zavatra nandalo taminay ndraiky zaho ny teny zany zaho ny zoko ny kibo raiky aminazy ary nanagna laka zaho teto taloha ary nanagna ny dobo nanagna ny latsaka mbola tsy nanao loatra an'io zaho ndraindraiky ary tsy nataony loatra an'io dia mbo mangataka re tompoko zahay anare manam-pahefagna anare mpitondra nanare fokon'olo vahoaka moa ve marina ty zavatra mandalo ty ary moa ve na mety ty zavatra mandalo ty mbo magnataka zahay mbo aranareny kaiky ty zavatra mazony aty mampalahelo re tompoko e zay ny hafatra ary zay tena nahita masona agnaty maso faty tao ny teny le olona mialaiala vehivavy zaho tena tsy niala mihitsy fa nijery akaiky karan'io ary mangataka koa zay aminareo be maso agnaboaka ny tegna marina amin'ny vaovao ty miangavy zay tompoko miangavy mampalahelo koa ny maty fa mampalahelo koa ny avanay idina agnatin'ny raha io ary maro ny dobo ary maro ny latsaka ary mandeha amin'ny pôra amin'ny zandaro ajiaby raha zany mangataka aminareo tompoko agnara-maso raha io akeky zany fangatanay raha sagnatria tompoko raha ohatra nanay ary voan'io raha mahazo andreo tsy hinambitra olo mihitsy zay hoe any voinareo ty anatanay ty fa mangataka fotsiny zany za hoe le zavatra hita amin'ny peby maso tariky mba aboaka vaovao ny tena marina zay fotsiny zany mba raha tiako mba hangatana aminareo fahendrenareo ambony ao fanjakana be maso mijeran'le razana tariky etsy ankilana nefa mitoetra amin'ny ahihany fianakavian'ny maty raha ny fanazavana izy ireo dia misy pirofo mampiahiahy anisan'izany ny filazany fa nahitana tady nifatotra tamin'ny razana tamin'izy tonga teto Mahajanga araka izany dia mino izy ireo fa mety nisy namono ilay havany fa tsy loza voajanahary akory ny nahafaty azy araka izany dia mino izy ireo fa mety nisy namono ilay havany fa tsy loza voajanahary akory ny nahafaty azy izy ireo izay tsy mety nalaina sary sy feo miandra ny valin'ny fanadiadiana ofisialy ataon'ny tompon'andraikitra ny rehetra ampanjaka ny marina sy ampitoniana ny sain'ny mponina eto an-toerany mbola mitoy araka izany fikarohana sy fanadiadiana ahafantarana mazava ny antony nahafaty ity lehilahy ity